tomboko lahy sy tomboko vavy. Tsy misy ninona mandeha amin'izao fotoana izao, tsy misy. Ary zavatra tokony ho fantatro filoham-pirenena dia izao, ireo zanaka GZ ireo, inona ny herin'ireo? Ny herin'ireo dia satria novelominay tao anatin'ny fikirizana, tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahantrana, tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka. Ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia nanino? Nanatanteraka ny nofiny izy, tanteraka daholo ny nofiny izay tiany rehetra. Fa ny nofin'ny tanora malagasy, ny nofin'ny zanakay, nangalariny satria nopotehana ny firenena. Nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity. Nanomboka bois de rose, avoaka volamena rehefa tiana avoaka ny vatosoa rehefa tiana avoaka. Izay tiany izy ireo dia natao daholo namidiny ho anazy sy ny taranany. Fa Madagasikara dia ho an'ny taranakay, Madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy, tsy olo-tokana. Ary inona tsy atokisana ianazy? Nasorony ny gouvernement, eny tompoko nasorona ny gouvernement. Gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy izay tianao atao. Fa ny mbola manaraka an'izay dia izao, tsy matoky anao izay tompoko, anendy! Izy indray no andeha anenjy ministra mila CV betsaka ny anatitra CV any, fa izay tianao ihany no ataonao eo tompoko. Efa na 12 taona nataonao teo tsy misy nino fanindriana vahoaka no nataonao teto, fanindriana sy fanapelam-bava hatramin'izao. Fa izao teneniko Andriamatoa manomboka izao zavatra izao dia tadiofa ny herin'ireo tanoranareo tsy vola tompoko azafady. Fa ino ny fikirizana, ny fahantrana izay nitsanganan'ireo hatramin'izao. Tsy mandohatra ny tanora malagasy Andriamatoa filoha nitsangana ho an'ny hoaviny. Ilay nofy nangalarinao hatramin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora. Manentana eto, manentana. Ireo ray aman-dreny raha natsapa ianao, mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao frais tsy misy. Petraka amin'ireo tanora ireo, rehefa tsy tafitrana amin'ny université Ankatso, tsy tafitra amin'ny université Fanjakana, tsy mianatra. Efa hitan'ny Andriamatoa filoha ve ny tanora marobe isaky ny inscription ao Ankatso. Tanora reraka no milahatra eo tompoko, tanora tsy misakafo no milahatra eo, dia ho tafitra amin'ny université Fanjakana. Ka ahoana ankehitriny ireo tanora ireo no mitolona satria te ho anana ho avy toy ny tanora rehetrarehetra izao tontolo izao. Tanora malagasy mahay, tanora malagasy manana ny anjany, tanora malagasy tena azo atokisana. Ireo ny reheran'ny Madagasikara. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.